mety tsy fantatrareo fa misionera avy any Canada aho ary noho ny toe-javatra tsy nampoizina dia tsy maintsy nandeha niverina tany Canada talohan'ny fotoana izahay mianakavy tamin'ny 2020. Mahavy tamiko zany satria tena tiako be ilay mipetraka aty. Nitory filazantsara sy nanao mpianatra izahay ka naniry mafy aho hijanona nanao miasan'ny tompo kanefa tsy maintsy nandeha izahay. Fantatro ihany koa fa mety ho ela vao tafaveriny indray izahay noho ny fisian'ny pandemia. Tamin'ny voalohany dia mihevitra aho hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany, mandra-pahoviana aho no lavitry ny asa aty. Inona no ataoko any Canada mandritra io fotoana io? Ary tsoriko fa tena kivy aho. Fa indray andro talohan'ny nandehananay dia nahatsapa aho fa niteny tamiko Andriamanitra hoe Alexa, tiako ianao ampiasa ny fotoananao any ivelany. Ie, io fotoana izay mampanahy sy mahakivy ianao io, anaovana video fampianarana ara-baiboly amin'ny réseaux sociaux. Dia nanomboka teo ity pejy ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa nanomboka nanao video aho volana maromaro taorian'ny nahatongavanay tany Canada. Hitanareo tsy natomboka akory ity pejy ity raha nandeha araka ny eritreretiko ny zavatra rehetra satria tena be atao be za aty. Fa fantatr'Andriamanitra fa manam-potoana tsara anaovana ireo video aho raha miala eto Madagascar. Zaho anefa dia tsy nahitan'izany. Matetika mantsy dia ny zavatra mitranga eo ny eo fotsiny no hitantsika. Manao ahoana ny toe-javatra amin'io fotoana io kanefa tsy ny zavatra mitranga amin'izao fotsiny ihany no hitan'Andriamanitra fa efa hitany zahady ny zavatra hitranga. Noho izany dia tsy maninona raha tsy mahafinaritra ny toe-javatra eo amin'ny fiainanao ankehitriny satria hainy atao ny mamoaka zavatra tsara avy amin'ny toe-javatra ratsy. Hainy atao ny mampisy fanantenana rehefa very fanantenana ka aza kivy, aza mamoy fo satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Tsy midika akory izany fa hahafinaritra anao daholo ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao fa kosa hainy atao ny mampiasa ny toe-javatra sy ny vanim-potoana rehetra eo amin'ny fiainanao ho voninahiny. Tafaveriny eto Madagascar izahay noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Maro ianareo no nanontany momba ny planinay amin'izao fotoana izao ary mino izahay fa miantso anay izy hanao hetsika taka riva-piderana ary conférence tsy eto tanahy ihany fa amin'ny faritra rehetra koa. Ary efa andalam-pamoronana tranokala izahay ampianarana ny kristianina hatakatra andalinana bebe kokoa ny tenin'Andriamanitra sy amalena fantaniana betsaka izay napetraka ireo tamin'ny MP. Mety mbola elaela vao manomboka izany rehetra izany fa mino izahay fa ho tanteraka izany amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy mitondra fiangonana ny tenako ary ny New Life Madagascar dia tsy mitory na mitondra anara-piangonana fa ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no toriana eto. Te ahitany very manolotra ny fiainany ho an'i Jesosy zahay ary te hanampy anareo rehetra hitombo amin'ny fitiavana azy mihoatra ny teo aloha na izany naiza fiangonana misy anareo. Misaotra manaraka ny pejy manantena ny miaona aminareo aho ary mba ento ambavaka izahay fa tena ilainay izany. Samy tahin'Andriamanitra daholo ary aza avela anakana anao tsy ianao ny antson'Andriamanitra ny ankiviana.